Ankafaliana trano tompoko lasy tompoko vavy ny alorako ny arabo anao izay manaraka ny fahita lavitra RealTV amin'izao alina izao tonga soa andray atao anatin'ny fampahalalam-baovao ka manasana mampanajana ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany toy ny mazatra aloha dia lohateny misongadina avy hatrany no isantarantsika izany. Olona miisa raika ambin'ny folo no nahitra mponjavonja maika eny amin'ny fonjaben'ny Tsiafasy Antanimora no nirara alajaza. Misy valo samy hafa nandalo teo anivon'ny fampanoavany fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo ho nitony mpampanolalana androany. Fakanankerin'ny eny an-trotrona na Antananreniny na fanambazana zavatra teo am-pilalaovana no endriky ny alajaza nataon'ireo olona ireo ho nitony mpampanolalana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo. Milina mpiara herinaratra roa amin'ireo efatra ao andekaleka sisa no mihodina amin'izao ka 50 megawatt sisa no vokarina ao andekaleka raha toka tokony 20 amin'zato megawatt izany ho ny jirama ny ariva teo. Isy fikortanana araka izany famatsiana herinaratra eto amin'ny tambajotra iraisana Antananarivo eo anelanelan'ny amin'ny 5 ora sasany ariva ka hatramin'ny 7 ora alina izay fotoana mahabe mpampiasa herinaratra na heure de pointe raha ny fampahafantarana nataon'ny orinasa jirama. Mampigadra enim-bolana hatramin'ny 2 taona hatranomaizina izay antsoin'ny solombavambahoaka ka tsy mamaly na iza omena fampiantsoana anatin'ny fanadihadiana parlementaire ataon'ny solombavambahoaka ho ny foloan'ny komisiona misahana ny fanadihadiana parlementaire momba ny orinasa jirama Petra Kotoniaina. Ena eny ambavan'ny voay sy fandravana mafia sy olona ny gioka tombontsoa meo papana no atao anatin'ny fanadihadiana atao momba ny jirama kanefa tsy maintsy atao ny fanadihadiana parlementaire mahakasika io orinasa io hoy Petra Kotoniaina. Tsy vokatry ny kabary fa vokatry ny asa ny famorona karena ny fampandrosoana ka mila mamorona taranaka ka tsy miandry asa fa mamorona asa hoy ny filohan'ny fanavaozana ny Colonel Mikael Randrianirina androany. Vola 200 miliara ariary araka izany no natokany fanjakana ho famatsiana ny programa nasionaly fandroso izay famatsim-bola averina anohanana tanora sy mpandraharaha madinika hoy ny filohan'ny fanavaozana. Anaraka ny meteo amin'ny rampitso alakamisy kosa indray arisika izao. Orange vous présente la météo. Miaraka amin'ny B500 faniraseratsy tapaka amin'ny ranamanao. Orange. Indray tompoko lasy tompoko vavy ny ravako anao any tokantranony ianao izay manaraka ny fampahalalam-baovao amin'izao fotoana izao ny vinavinan'ny mety toetry ny andro amin'ny rampitso alakamisy indray natolotra anao izao amin'ny ankapobeny aloha zany dia hita fa misy ny fidinana eo amin'ny mari-pana ho an'ny faritra maro manerana ny nosy andeha arô jerentsika amin'ny antsipriny izay vinavinan'ny mety toetry ny andro izay alohatontsika izany ho amin'ny tapany maraina avy hatrany amin'ny ranon'ny saritany Madagasikara moa no entsika mantarina izay vinavinan'ny mety toetry ny andro izay raha nitantsika amin'ny saritany Madagasikara izao raha manantananarivo sy Fianarantsoa aloha izany dia isy mizavona ny tapany maraina isa miandalana eny ihany izany ny tontolo andro isitaka kely ho an'ny be kosa no entsika no izana izay vilavilan'ny mety toetry ny andro izay raha amin'ny tontolo andro ny alakamisy fa nareo anosbe dia ho tsara ny andro ibalika ny masoandro ary vinavinaina moa 2 hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana vao vinavina ho anareo anosbe ihany hiveranantsika kosa ary ny tapany maraina ho andreo faritra sasany ho an'ny mahajanga sy ho an'ny toliara dia ibalika ihany koa ny masoandro ny tapany maraina tokosaka isy ny rosakonana malefaka ho an'ny Toamasina ary malaka tanteraka ny andro ho an'ny Sainte Marie ifandimba ravina sy ny masoandro ho an'ny Tsiranana izay ny vinavinan'ny mety toetry ny andro ny tapany maraina andeha kosa ro jerentsika amin'izao fotoana izao ny mety fiovana izany ny tapany ariva indray ny satan'ny Madagasikara trano no etsika amatarina izay vinavinan'ny mety toetry ny andro izay ifandimba ravina sy ny masoandro raha ho an'ny Antananarivo sy Fianarantsoa toraka izany ihany koa no an'ny faritra avaratry ny nosy izy kosa nefa ny rosakorana ho an'ny faritra atsinana ny nosy ho an'ny Toamasina sy ho an'ny Sainte Marie ary ibalika trano ny masoandro ho an'ny mahajanga sy ho an'ny toliara raha ny maripana fandraiky amin'izay kosa no metoko anao amin'izao fotoana izao dia 30 degré celsius ny maripana ambany indrindra eto Antananarivo no ahitana an'izany tokosaka 30 degré celsius ny maripana ambony indrindra any mahajanga no ahitana izany maripana ambony indrindra izany mahakasika ny vinavinan'ny mety toetry ny andro ny tontolo andro ny rampitso alakamisy toranao nanaraka izany ary manasanao ny tenako anaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao manome fotoana anao ary ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. La météo vous a été présentée par Orange. Miaraka amin'ny B500 faniraseratsy tapaka amin'ny ranamanao.
Ilasitratsika Abi nitondra izay tsara ho fantatra mahakasika ny vinavinany mety toetry ny andro izay fandalo iverenantsika vetivety any lohateny vaovao mialohan'ny idirantsika amin'ny antsipriany. Mpanolotra ho anao ny Real News. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journée. Ny tena café tsy mety lefy. Étoile Color Ita Diogo eo amin'ny Super J en face ny Mafteky na koa amin'ny bâtiment La Bouffe. Étoile Color loko mateza manamora ny fiainanao. Andao anao vacances Scofield Travel Picarakara Voyage Fantadaza Antsouyarni 038 05 509 32 na 032 03 377 30. Marina Mivantana pâte courte primo dia misy amin'ny endriny spirali ary torti. Misy amin'ny lanjany 10 grammes sy 10 kilao ny pâte courte primo. Primo, manger devient encore plus un plaisir. Pour nos travaux, comme les infrastructures ou les fondations, nous faisons confiance à Global Ciment. Global Ciment, un avenir bâti solidement. Effraction, cambriolage, agression, protégez-vous. Confiez votre sécurité à un professionnel du métier. Des agents sélectionnés et bien formés vous seront confiés. Fortement équipés, ils seront prêts à intervenir à tout moment. Prime Defense Security, le meilleur allié pour votre sécurité. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Vous cherchez du mobilier de bureau ou d'intérieur de qualité? Découvrez DP Meubles, votre fournisseur en mobilier de bureau ou d'intérieur. Rendez-vous dans nos showrooms Antanmin et Bypass pour découvrir une large gamme de meubles au meilleur rapport qualité-prix. Olona misy araka ambin'ny folo no nahitra mponjavonja maika eny amin'ny fonjaben'ny Tsiafasy Antanimora no nirara alajaza. Misy avalo samihafa nandalo teo anivon'ny fampanohava ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo ho ny tony mpampanolalana androany. Fakanankerin'ny eny an-trotrona na Antananreniny na fanambazana zavatra teo am-pilalaovana no endriky ny alajaza nataon'ireo olona ireo ho ny tony mpampanolalana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo. Mila piara herinaratra roa amin'ireo 4 ao andekaleka sisa no mihodina amin'izao ka 50 megawatt sisa no vokarinao andekaleka raha toka tokony 20 am'zato megawatt izany hoy ny JIRAMA ny ariva teo. Isy fikortanana araka izany famatsiana herinaratra eto amin'ny tambajotra iraisana Antananarivo eo anelanelany amin'ny 5 ora sasany ariva ka hatramin'ny 7 ora alina izay fotoana mahabe mpampiasa herinaratra na heure de pointe raha ny fampahafantarana nataon'ny orinasa JIRAMA. Mampikadra enim-bolana hatramin'ny 2 taona an-tranomaizina izay antsoin'ny solombavambahoaka ka tsy mamaly na iza omena fampiantsoana anatin'ny fanadihadiana parlementaire ataon'ny solombavambahoaka ho ny foloan'ny komisiona misahana ny fanadihadiana parlementaire momba ny orinasa JIRAMA Petra Kotoniaina. Ena eny ambavan'ny voay sy fandravana mafia sy olona nigoka tombotsoa miopapana no atao anatin'ny fanadihadiana atao momba ny JIRAMA kanefa tsy maintsy atao ny fanadihadiana parlementaire mahakasika io orinasa io hoy Petra Kotoniaina. Tsy vokatry ny kabary fa vokatry ny asa ny famorona-karena ny fampandrosoana ka mila mamorona taranaka tsy miandry asa fa mamorona asa hoy ny filohan'ny fanavaozana ny Colonel Mikael Randrianirina androany. Vola 200 miliara ariary araka izany no natokany fanjakana ho famatsiana ny programa nasionaly fandroso izay famatsim-bola averina anohanana tanora sy mpandraharaha madinika hoy ny filohan'ny fanavaozana. Idirantsika vetrany ary ny antsipriam-baovao. Olona miisa 140 no nahitra mponjavonja maika no nirara alatr'olona nandalo teo amin'ny fampanohava ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo hoy ny tony mpampanolalana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo androany. Zaza miisa 9 no niarany alatra tamin'ireo raharaha miisa 10 voaray ny fampanohavana raha ny tatitra hatrany. Fakanankerin'ny eny an-trotrona na Antananreniny ny fanambazana zavatra teo amin'ny pilalaovana no endriky ny alajaza nataon'ireo olona ireo hoy ny tony mpampanolalana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany androany. Fanampanazavana.
Miisa folo ireo antota taratasy mahakasika ny raharaha alajaza sy alatr'olona nentina tao amin'ny fampanoavana Antananarivo raha ny antota nisy avy amin'ny tony mpampanolalana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo androany. Miisa valo ireo zaza niara-ny alatra ireo ka olona 12 no niakatra fampanoavana tamin'izany raha nitatitra. Nahiditra amponja vonjimaiky avokoa ny 12 amin'ireo ho irakotony aina na rindrana valina. Tsara no mampafantatra ny tsiraray fa efa nisy ireo zay voasambotra ary nentina teto anatrehan'ny fampanoavana izay nanao ireny fakana ankeriny zaza ireny. Miisa anaky 10 ny antota taratasy izay nentina teto anatrehan'ny fampanoavana Antananarivo nanomboka tamin'ny voalohandohan'ny volana Jolay iny no makaty. Izay rehetra voarory tao anatin'ireny antota taratasy nady ireny dia nampidirina aponja avoka ny sasany ny lehilahy dia eny ary ny vehivavy kosa dia nampidirina aponja eny Antanimora. Misy fistonana ankeriny tena trotrony tamin'ireo alatra zaza ireo hoy ny tony mpampanolalana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo. Raha ny fomba fiasan'ireny olona mpaka-ankeriny zaza ireny dia toy izao manaraka izao na stominy eny ampelantanany ireny izay mitrotro ilay zaza ho alaina ankeriny na stominy ilay zaza izay tantanany ray aman-dreniny. Misy ihany koa ireo izay milalao eny tokotany no tambatambazin'izy ireo bonbon na baolina dia ataon'izay anarahan'ilay zaza azy ireo. Soa fa miara-mientana ny fokon'olona ka voasambotra ireny olona ireny. Ny antsony ray aman-dreny anara-masony zanany moa ny tony mpampanolalana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo. Ento zany dia manentana atsika ray aman-dreny mba samy mailo avokoa ka anara-masony zanatsika izay mety milalao eny tokotany mba tsy haniraka ireny zaza ankizikely ireny koa hividy zavatra na anderery fa mba hiaraka amintsika ray aman-dreny foana mba hisorohana ny mety sanatriny zany fakana ankeriny atao amin'izy ireny. Androany moa no nanao taditry ny fanadihadiana voalohany mahakasika ity raharaha alajaza ity ny tony mpampanolalana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany. Fatafiakatra 220 ireo olona nampidirina amponja vonjimaiky eny amin'ny fonja be ny Tsiafa momba ny raharaha famonoana olona manana toe-tena varira tany Toliara raha nambaran'ny filohan'ny fikambanana albinos Madagasikara. Tokony ho tsaraina sy homena sazy avokoa ireo olona ao ambadiky ny raharaha famonoana olona varira ireo raha ny nambarany. Ny talata 20 Jolay lasa teo moa no niakatra teny amin'ny fitsarana anosy ity raharaha momba ny famonoana olona manana toe-tena varira tany Toliara ity. Mitatra izay Valsoa Andranirina sy Ezekia Irmalala. Nanao fanadihadiana lalina momba ilay raharaha famonoana olona tany Toliara ny 20 Mey 20 sy 20 lasa teo ny fitsarana ka tafiakatra 20 ireo nampidirina amponja vonjimaiky eny amin'ny fonja be ny Tsiafa raha ny tatra nataon'ny filohan'ny fikambanana albinos Madagasikara. Niditra tao anatiny atao hoe fanadihadiana lalina tandroany satria dia efa tafiakatra 20 zany ireo olona voatazona anoloana ndray raharaha mpitsarana tany Toliara. Ny Toliara aloha zao no efa tonga ty Antananarivo zay mandady dépôt any Tsefa zareo 20 mianada fa mbola misy an'ireny raharaha tany Mampikony, raharaha tany Marovoay ary zay lasa mahalasa ny sain'ny olona satria matoa averina eto foana fa voatonontonona ny anaran'ilay solombavam-bahoaka. Dia izay dia tazomina hatramin'ny farany zany satria hiady ny voan'ny mariny tsika. Miantso amin'ny tokony hijerena ireo tranga famonoana olona varira manerana any Madagasikara ny filohan'ny fikambanana albinos Madagasikara. Eto izay dia manamarika fa apetraka eo anivon'ny fikambanana foana hoe aoka tsy atao mizana mitsindrin'ila ny fitiretenany raharaha-pitsarana rehetra satria tsy Toliara rery ny nanana olana tamin'ny olona manana toe-tena varira teto Madagasikara ka ary anisan'ny fangatahanay ny andefasana ny raharaha rehetra miakatra ty Antananarivo. Tokony fitorana ihany koa ny fanadihadiana ireo olona efa voatonona momba ny raharaha famonoana olona manana toe-tena varira ho ihany Iramiandro Soja Fulgence. Ny dikany voatonontonona tsy voatery hoe tsy maintsy diso fa mba ataovy ny fanadihadiana n'ilay olona voatonontonona. Isan'izany zao ny tranga zay anisan'ny nanaovana ny fanadihadiana ny tena androany ilay Sri Lankais
zay voatontorona fa ho isan'ny mpaniraka anatin'ity fangalarana olona manatoetena variry ity ka mangataka amin'ny fiaraha-miaintatsika mianakavy atsika mpiray-tanindrazana fa tsy mora izy ity araka nefa teneninay foana hoe fotaka mahavoafe io avoarandro. Manamo ny filohan'ny fikambanana albinos Madagasikara ity fa misy ifandraisany amin'ny tranga famonoana olona misesy amin'izao fotoana izao ny famonoana ireo olona manana toetena varira ireo. Izahay no nisy teo fa amin'izao retenenantsika izao ny vahoaka malagasy no miorooro amin'ity tsy fahitana olona isaka metsika faty lava isaka metsika zany efa mino manantena fa zavatra anankiray mifandray ireo tsy azo dititsita fa acteur tary amin'ny varira ihany no anisany mbola ho acteur ao anatin'ity trango ity ka raha tsy mivoaka ny marina sahirana eto ny vahoaka malagasy ary hitaintaindavy. Tsy aivina fa ny 12 Jona lasa teo no nentina teo amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany tao Anosy ireo olona 12 voaroaroy tamin'ny fakana-keriny ka namonona zaza varira tao Ankiambetoliary ny 12 Mey 2024 lasa teo. Raha ny tatrana ataony toy ny mpampanolalana avy amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany. Fa mikasika izay vaovao izay hatrany teratany vahiny iray no nahitra amponjavonjy maika eny amin'ny fonjabe tsy afa omaly tao aorian'ny fiakarany fampanoavana. Voalaza fa tompon'antoka tamin'ny famonoana zaza varira tao Kiembe Toliara ny volana Jona lasa teo io teratany vahiny io ontony mpampanolalana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo. Tompona orinasa mpitrandraka vatosoa any Ilakaka io teratany vahiny io ontony mpampanolalana hatrany. Noho ny finonom-poana ny mety ampahombo ny fitrandrahana ataony moa no antony nanaova ny famonoana zaza nanana toeteram-bariry io ontony mpampanolalana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo. Androany ny Antsipriany izay ary. Voasambotra ilay teratany vahiny voalaza fa tompon'antoka no lazaindreo olona voarorota amin'ny fakana-keriny sy famonoana zaza manana toetena varira tao Kiembe Toliara ny volana Jona lasa teo raha nambarany tony mpampanolalana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo androany. Nisy anefa ny olona mbola tsy voasambotra tao anatin'ny raharaha iny rehefa nanao ny fanadihadiana sy ny asany tao anivon'ny mpitandro filaminana dia voasambotra ilay teratany vahiny izay nolazain'ireo miara-voaroroy aminy fa naniraka azy ireo nanao ireny fihetsika feno abibiana ireny. Nahitra amponja vonjy maika eny amin'ny fonjany tsy afa io teratany vahiny io mandra-piandra ny fitsarana azy ho ny tony mpampanolalana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo. Nentina teto anatrehan'ny fampanaovana omaly faraky amby 20 volana Jolay 2024 izany teratany vahiny zany ka nampidirina any amponja eny amin'ny fonjabe any tsy afa mandra-piandry ny fitaom-pitsarana azy. Tompona orinasa mpitrandraka vatosoa ny Ilakaka io teratany vahiny io ho ny tony mpampanolalana. Teratany vahiny io dia tompona orinasa mpitrandraka vatosoa any Ilakaka. Rehefa natao moa ny fanadihadiana dia fantatra fa noho ny finonom-poana izay eritreretana fa rehefa mampiasa mitovany ireny olona manana toetena varira ireny dia miroborobo ary mahombo ny fitrandrahana ireny vatosoa ireny. Omaly moa ny akatra fampanoavana io teratany vahiny io raha nitatitra ny tony mpampanolalana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo hatrany androany. Ovahiny fandarana manokana any Oala aoriana ny fampalalam-baovao raha lamposehino Aldini avy amin'ny Fio Plus iresaka mahakasika ny fampiofanana momba ny fiopiny. Manasana ary izahay anaraka izany. Araka iny fampahafantarana narahantsika teo iny dia amin'ny siviral aorianan'izao fampahalalam-baovao izao no anarahana ho an'iny fandarana manokana iresahana mahakasika na fampiofanana momba na fiompiana iny fa hotoizantsika ihany aloha ny fampahalalam-baovao. Milina mpiary herinaratra roa amin'ireo 4 ao andekaleka sisa no mihodina amin'izao ho ny jirama tao anatin'ny fampahafantarana nataony ny ariva teo 50 megawatt araka izany sisa novokarina ao andekaleka raha toka tokony amokatra 20 megawatt ho ihany ny jirama. Isy fikorotanana araka izany famatsiana herinaratra eto amin'ny tambajotra iresana Antananarivo eo anelanelany amin'ny 5 sasany ariva ka hatramin'ny 7 ora alina raha ny fampahafantarana nataony jirama androany io. Fanampanazavana.
Tsy mahatratra ny ahavo ampiodinana azy intsony ireo milina mpiarerinaratra dohadrano andekaleka raha ny fampitam-baovao ny orinasa Jiramany ariva teo. Milina roa amin'ireo 4 sisa araka izany no mihodina ao an-toerana ka manome 50 mégawatt raha tokony mamokatra hatrany amin'ny 20 mégawatt ho ny Jirama. Efa mihodina 100 isan-jato kosa ireo tompam-pamokarana mandeha amin'ny solika ho ny Jirama tao anatin'io fampitam-baovaony io. Tombanana ho isy fahabangana 5.0 mégawatt araka izany ny vokatra herinaratra vatsiny eto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo amin'ny ora mahabe ny filana herinaratra na ny heure de pointe noho ny fihiban'ny vokatra avy any andekaleka ho ny orinasa Jirama. Izy fikortana araka izany ny famatsiana herinaratra eto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo eo anelanelany amin'ny 5 ora sasany ariva ka hatramin'ny 7 ora alina raha ny fampahafantarana. Toerana misy 720 no voakasika io fahatapahan'ny herinaratra io nanomboka tamin'ny 5 ora sasany ariva hatramin'ny 7 ora alina. Ny 570 ireo toerana tapaka herinaratra nandritra ny ora iray sasany nanomboka tamin'ny 5 ora sasany ariva hatramin'ny 7 ora ariva. Toerana 770 kosa tapaka herinaratra teo anelanelany tamin'ny 7 ora ariva hatramin'ny 8 ora alina ary 510 ny toerana tapaka herinaratra ora iray eo anelanelany amin'ny 8 ora hatramin'ny 7 ora alina. Raha ny fampitam-baovao voarainy Jirama avy amin'ny sampana mpamantatra ny mety toetry ny andro ihany koa dia ny sabotsy sy ny alahady ary ny alatsinainy izao no vinavinaina ho feno ny fepetra ahafahana mandatsaka orana artifisialy amin'ny sahandrika nandekaleka ka anatanterahana ny orinasa Jirama izany ho ny fampitam-baovaon'izy ireo. Nitondra fialantsiny ho an'ny mpanjifa noho ny fanelingelena nateraky ny fahatapahan'ny herinaratra izay moa ny orinasa Jirama tao anatin'io fampitam-baovao navoakan'izy ireo tao amin'ny page Facebook-nio. Vaovao makasika izay telestage izay atrany miaina fahatapahan-jiro mahatra ora 3 isan'andro ny ponina eny Alarobia raha nambaran'izy ireo androany. Misy fiantraikany amin'ny fiveloman'ny ponina ny fahatapahan-jiro io no sady miteraka ayay amin'ny tsy fandriampahalemana ho ihany ireo ponina ireo. Sahirana ihany koa ireo mpianatra miatrika fanadinana bakalôria noho ny fahatapahan-jiro ka anaovan'ny iray aman-dreny antso ny tokony hijerena manokana izany mandritra ny fotoam-panadinana. Leonardo Andriamparana, Ezekia Ermalala. Voatonga tao amin'ny trano fonena ny teny Alarobia tamin'ny 9 ora ariva niaraka tamin'izany ny avy niatrika ny fanadinana bakalôria ity rem-pianakaviana iray ity no efa tapaka ny herinaratra raha ny fitantarany. Ora iray tao aoriany nahatongavany tao an-trano vao noverina izany raha ny nabarany. Efa hatramin'ny niatombohan'ny fanadinana bakalôria ny alatsilainy lasa teo no nisy io fahatapahana isaky ny ariva io raha ny nambarany an-trano. Ny omaly zao ndrasantsika maly ariva efa tamin'ny eny izay vao tonga tany an-trano dia efa tapaka ny jiro ka efa elaela dia zany hoe teo amin'ny tamin'ny 7 tany vao niverina dia le zaza aloha tsy nianatra mihitsy nandritra izay fotoana izay fa tena ny andro hoe miverina mihitsy ny jiro izay izy manao révision. Tsy afaka manao aloha satria sahirana be, mahaizina be dia aleo aloha ny andro ilay jiro miverina mihitsy vao ny hanao révision indray. Mety hoe 3 jours teo angambany dia nomaly dia tsy haiko ny androany aloha fa mbola aty izay dia tsy haingo iray raha riva. Tapaka ora iray isan'andro ihany koa ny herinaratra ho an'ny eny amin'ny fatra Ambohitrara Aby iny. Tena maharitraritra mihitsy aloha adin'izay mahery io. Adin'izay mahery io nanomboka amaly. Ambohitrara Aby. Tamin'ny 4 sasany izao tapaka ny jiro dia tamin'ny 9 sasany teo vao verina. Amin'ny alina tsy tapaka. Tsy tapaka fa le manomboka ohatrany hoe tapaka indray mandeha isan'andro zany e. Ohatrany hoe adin'iray eo foana, adin'iray ny fahatapahana. Tena sahirana mihitsy sady lenay tsy salama koa le zanakay ny jiro tapaka tsy isy ianarany lesona nefa tokony atory aloha. Maizina tanteraka ihany koa ny eny Andavamamba sy ny manodidina isaky ny ariva tato anatin'ny 4 andro izay noho ny fahatapahan'ny herinaratra io raha ny fitantaran'ny ponina. Tsy maintsy maniditsena aloha araka izany ireo mpivarotra na mbola tokony manohy ny fitadiavana azy noho ny taotry ny tsy fandriampahalemana hoy Mahefa. Ny take 3 andro 4 andro teo zay ny tia aminay aloha. Maizina tonga dia io zao amin'ny arabe mindrehatra ny jiro rehefa le ohatra mandeha ny jiro dia rehefa le tapaka ny jiro dia tonga dia tena maizina io arabe. Tena lasa voatery manidy aloha satria atahorana ny sécurité sy nohatran' izany dia tsy maintsy voatery omaly zao tamin'ny 7 teo eo zany tapaka na tamin'ny 7 teo izay dia tsy maintsy efa maila ianao amin'le maniditsena dia anatatra ny sécurité zany tsy dia atokisana aty. Nefa nareo rehefa tsy tapaka ny jiro mety amin'ny 4 zay vao manidy. Eo any amin'ny 20 mahery kely eo na ohatrohatr'izay.
Nisy fitaovana simba ihany koa teny Andavamamba ny herinandro lasa teo izay nitarika fahatapahana nahatra ora maromaro ankoatra ny fahatapahana matetika miverina amin'izao hoy ity raim-pianakaviana iray ity. Tsy tapaka indraindray fa matetika eo amin'ny adiny iray eo raha ela indrindra na ohatrohatran'izany. Fa ny hoe matetika isan'andro tsisy tsony ka tsisy lera fa indraindray izy tapaka atoandro, indraindray tapaka alina, indraindray tapaka maraina. Dia misy lera loatra fa ohatran'ny hoe accident zany ny fisehon'ilay raha mijerika azy. Tokony mandray ny andraikitra tandrify moa ireo tompona andraikitra isatsokaziny sy hiverena ny fahatapahan-jiro toy ny teo aloha intsony hoy ireo mponina. Tamin'ilay mandeha zao ry tamin'ilay herika be tamin'ny herinandro mipoky io transport io dia tapaka dia maraindray na vao vitan'izay zao tao. Zany hoe avy ny herika dia mipoky ry transport ity dia izay no nahatonga azy naharitraritra fa ny andavanandro tsy dia misy maharitra be zany. Nanao fampilazana moa ny jirama omaly tolakandro fa tsy maintsy irisona ny fahatapahan-jiro mifandimby manomboka amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 5 ora sasany hariva noho ny tsy fahampian'ny famokarana amin'ny olan'ny solika sy ny faharitran'ny rano ao andekaleka. Vaovao mahakasika izay jirama izay atrano anoizantsika ny fampahalalam-baovao tsy manao populisme na mijabaka amin'ny asany mpanatanteraka ny solombavam-bahoaka raha manao fanadihadiana parlementaire momba ny raharaha jirama ho ny filohan'ny komisiona mpanao fanadihadiana parlementaire ny jirama androany androdana mafia matso ny tanjona ary efa nofaritana tao anatin'ny lalàna fa tsy maintsy mamaly ny fampiantsoana sy manome ireo antotan-kevitra rehetra takiana ireo tompona andraikitra rehetra ao anatin'ity raharaha jirama ity ho ipety rakotony aina miditra amin'ny fampiantsoana tsirairay andreo tompona andraikitra rehetra voakasika ao anatin'ny raharaha jirama moa amin'izao ny komisiona mpanao fanadihadiana parlementaire ho ny filohany androany nandritra ny fampiantsoana mpanao gazety izay natao teny Tsimbazaza. Leonardo Andriamparany Ezekia Ermalala. Tombontsoman'ny vahoaka malagasy no arovan'ny komisiona mpanao fanadihadiana parlementaire hoy ny filohan'ny komisiona mpanao fanadihadiana parlementaire mahakasika ny raharaha jirama sady solombavam-bahoaka Pety Rakotoniaina androany. Fa ny commission d'enquête parlementaire ny député dia ny tombotsoan'ny firenena, tombotsoan'ny vahoaka malagasy ny tanindrazana. Ny ordonnance 2014-001 portant loi organique fixant les règles relatives au fonctionnement de l'Assemblée nationale modifiée par les lois organiques 2014-034 ary amafisin'ny fitsipiarantiny Assemblée nationale reo no lalàna afahanay manao ny enquête parlementaire. Atao amina orinasa na fampandrarahan'mpanjakana mety misy olana ny fanadihadiana parlementaire hoy ihany Pety Rakotoniaina. Voalaza ny lalàna io mazava tsara fa ny enquête parlementaire dia atao amina orinasa mpanjakana na sampandrarahan'mpanjakana ilaina anaovana fanadihadiana satria mety misy olana dia miainga amin'izay fanadihadiana zay no afahana manao tolo-kevitra manatsara manisy mba hanarenana n'ilay orinasa dia izay ny asa ataonay amin'izao fotoana zao. Tsy mitsabaka amin'ny asan'ny mpanatanteraka no tsy manao populisme ihany koa ny solombavam-bahoaka raha manao fanadihadiana parlementaire fa handravan'ny mafia ho ihany ny solombavam-bahoaka Pety Rakotoniaina. Tsy mizabaka amin'ny asan'ny mpanatanteraka izahay. Asa mihatra manaina izy ty. Asa mihatra manaina izy ty. Mihatra manaina. Efa fantatrareo fa misy fampitahorana. Ary marina io fa tsy hoe rekiresadresaka. Misy fampihorohoroana. Marina io satria nahoana le olona voakasiky ny ankehitriny misy mafia. Misy mafia. Ny sarisary zany hena igny ambavan'ny voay. No alainay teny zany voay fantatsareo tsara ny atao voay. Ambavan'ny voay igny hena igny dia alainay teny. Zay ny ty asa ataonay ty. Olona ny joka tombotsoa mihompapana efa fotoana lava be no horavanay. Tsy maintsy ataony fanadihadiana parlementaire momba ny jirama io ho ihany Pety Rakotoniaina. Fa tsy maintsy ataonay ty asa ataonay ty. Arak'ireo lalàna voalaza ireo. Voalohany, zahay mahatsapa fa sakana ao amin'ny fampandrosoana ny firenena io situation jirama io raha mitohy. Tay no mibaiko anay.
Voarafitry ny lalàna mazava ihany koa fa tsy maintsy mamaly ny fampiatsony ny solombavam-bahoaka ireo rehetra vao antso ho ihany ipety rakotony aina. Ary lazainay tsara mandrava tsara mba halalan'ny olona ny mahalehibe misy ty voalaza ny lalàna io fa na iza atsoanay de tsy maintsy mamaly fa raha vao tsy mamaly de mampigadra enim-bolana ka hatramin'ny 2 taona hatranomaizina tsy maintsy mamaly ary zay zavatra angatana omeo anay ty de tsy maintsy omena rehefa ilaina amin'ity enquête ty zany zay. Efa miditra amin'ny fampiatsona tsirairay andro tompon'andraikitra voakasika ao anatin'ny raharaha jirama ity moa ny komisiona mpanao fanadihadiana parlementaire momba ny jirama nanomboka androany raha nitatra avy amin'ny filohan'ny komisiona hatrany. Lafam-baovao hafa mihitsy kosa indray vola maherin'ny 200 miliara ariary no atokany fanjakana noanana ireo tanora ao anatin'ny tetikasa fandroso ho ny filohan'ny fanavaozana androany. Mila taranaka vaovao mantsy Madagasikara ampandroso sehatra ny fandrarana kanefa maro ny sakana tsy androsony izy ireo. Izany indrindra no antony nanaovana io tetikasa io ho ny filohan'ny fanavaozana mba ho fanohitra ho an'ny fampandrosona ny tanora. Nambaran'ny filohan'ny fanavaozana ihany koa moa fa tokony anatin'ny mangarahara no ifantenana ireo tanora isitraka ny tetikasa fa tsy kinamanamana sy kitrano an-trano. Leonardo Andriamparany sy Ezekia Ermalalatrany. Maro ny tanora manana tetikasa saingy tsy manana vola ahafana miainga hoy ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika androany. Maro ireo sakany tsy ahafahan'ny tanora miainga hoy ny kolonel Mikael Randrianiriny. Fantatray ny talentanareo, ny fahaizanareo ary ny nofinofinareo. Fantatray koa nefa ny sakana atrehanareo. Maro aminareo ny manana tetikasa sy hevitra tsara nefa tsy afaka manomboka noho ny tsy fampin'ireny vola sy ny rafitra manoana. Izany indrindra no antony joroany programa nasional fandroso izay programa mamatsy vola sy manoana ny fandraharahana. Mila taranaka mpandraharaha vaovao noho izany Madagasikara mba hampandroso ny sehatry ny fandraharahana ho ihany ny filohan'ny fanavaozana. Ny fampandrosona marina dia tsy vokatry ny kabary fa vokatry ny asa sy ny famorona-karena. Izany no antony ilatsika mamorona taranaka vaovao mpandraharaha malagasy. Taranaka tsy miandry asa fa mamorona asa. Taranaka tsy miandry fanampiana fa mamorona vahaolana. Tsy vesatra ho an'ny fanjakana ny tanora fa ery lehibe iray ho an'ny fampandrosoana ka izay no antony nananganana tetikasa fandroso hoy ny filohan'ny fanavaozana. Fa ianareo tanora dia tsy olana Madagasikara fa vahaolana. Tsy vesatra ho an'ny fanjakana fa ery hanangana ilay Madagasikara raha-pitso. Anjaran'ny fanjakana ny manokatra varavarana, fanjaranareo kosa ny miditra sy manorina ny hoavinareo. Fantatsika fa isan-taona dia tanora maro no miditra eo amin'ny tsenany asa, nefa tsy ampy ny asa vaovao afaka mandray anareo rehetra. Tsy maintsy mamorona mpandraharaha isika amorona asa. Izany no antony nananganantsika ny fandroso. Vola mitetina 200 miliara ariary moa no atokany fanjakana hamatsiana io tetikasa io. Manambara eo anatrehany firenena aho fa ny fanjakana dia manokana vola mitetina any amin'ny 200 miliara ariary ary mety iotra ho famatsiana ny programa nasionaly fandroso amin'izao fanombohana azy izao. Izany dia mariky ny fitokisan'ny fanjakana ny tanora sy ny mpandraharaha malagasy ary mariky ny finiavantsika hanovan'ny toe-karen'ny Madagasikara. Tsy fanomezana nefa fa vola averina amin'ny tahambany io vola io ho an'ny mpisitraka ho ihany filohan'ny fanavaozana. Fa ity famatsim-bola ity dia tsy fanomezana fa famatsim-bola averina mba ahafahan'ny tahiry miodina sy manoana tanora sy mpandraharaha maro hatrany. Tiako hazava ihany koa fa ity programa ity dia natao ho an'ny tanora sy ny mpandraharaha madinika manerana Madagasikara. Ny tetikasa mendrika, matotra ary mahafeno fepetra no isitraka izany ao anatin'ny mangarahara sy ny fitovian-jo. Tokony atao anatin'ny mangarahara kosa ny fifantenana ireo izay isitraka ny tetikasa ho ihany filohan'ny fanavaozana. Ny teniko farany mikasika an'io dia aoka mba ho ao anatin'ny fangaraharana tanteraka ny fitsongana ireo tanora izay hazo an'io vola io famatsiana rabola io fa tsy hanao toy ny taloha atsika, tsy ohatra reny taloha reny
zay akaikikaiky sy namanamana ihany no nahazo an'ilay famatsim-bola fa aoka mba hiantefa hatrany ambany vohitra hatrany amin'olona izay tsy manan-katao. Androany moa no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tetika safandroso teny amin'ny lapam-panjakana Ambotsoloatra izay notarihan'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika sy ireo mpanolotsaina hafa ary ireo minisitra ao anatin'ny governemanta. Hoarantsika eto amin'ny RealTV Madagasikara, isan'andro amin'ny 7 ora latsaka fahatelony ny fifamotenana ireo nandray anjara ho an'ny Our Generation, fifamotenana ho an'izay solotena Madagasikara ho an'ny fifamonanan-kira 424. Mikasika izay Our Generation 424 izay hatrany ankoatra ny fitezana sy ny mozika ary ny fialamboly mianatra teny pirenena ihany koa ireo mpifaninana amin'ny Our Generation eny amin'ny lofta eny teny rosiana sy anglisy no ampianarina azy ireo ilaina amin'ny sehatry ny hira sy amin'ny fifaninanana izay atao any ivelany ny teny vahiny antony ampianarana azy ireo raha nolazainy ny mpampianatra androany ireo tena ilaina amin'ny fifampiresana amin'ny andavanandro no tena ampianarina ary tena mazoto sy mora mahay ireo mpifaninana ho ihany ireo mpampianatra fanampanazavana makasika izay. Ankoatra ny resaka mozika, zava-dehibe ho an'ny Our Generation ny fianarana ny teny vahiny. Anisan'izany ny fianarana ny teny anglisy. A little bit about. Repeat. Let me talk a little bit about. Very good. Ny anarako Mademoiselle Ashley dia zaho no mampianatra teny anglisy an'ilay ankizy ato amin'ny Our Generation. Le fianarana teny anglisy aloha zany efa important foana iny de 1 fa le fianaran'ilay ankizy teny anglisy mandritra le compétition zany mba ananan'zareo connaissance de base sy afahan'zareo miso communiquer mampiasa le langue rehefa any amin'ny toerana tokony ampiasana anazy zareo satria anglais daholo moa zany ny toerana tokony andehanan'zareo sy ny zavatra ampiasain'zareo. Na dia andro voalohany ny rana tamin'ny Miss Ashley aza dia efa hita sahady fa tsara fototra ny fampianarana ny teny anglisy avy amin'izy ireo satria kory voalohany androany dia efa fampiresadresaka kely teo ihany zay ny voan'zareo afaka lazaiko hoe efa manana base be da be ihany zareo satria efa capable miso communiquer zao zareo na question basique rehefa vitan'zareo mamaly anazy dia ho an'ny sasany moa zany somary mbola tsy dia hoe ao tsara fa zay mihitsy ny anton'le langue zany ampianarana le langue mba anamezana tosika an'zareo afahan'zareo mahafehy tsara an'le izy. 13. I like to sing. I like to sing. Qual a pronunciação de? Sing. Chão? Sabat. Что такое voiture? Машина. Что такое livre? Dorian? Нет. Что такое au revoir? Ankoatra ny teny anglisy, ampianarana ny fiteny sy ny kolotsaina rosiana ihany koa ireo mpifaninana eny amin'ny laofiteny. Ny rosiana raha teo izay firenena mpikarakara ny fifaninana-kira Our Generation. Zava-dehibe ho an'ny ankizy ihany koa ny fahazoana sy ny fananana fahaizana kely entina mandeha miaro ny voninahim-pirenena. Zava-dehibe ny fianaran'ny ankizy ny teny rosiana, ny ankizy izay mandray anjara amin'ny Our Generation satria ny rosiana no organisateur an'ilay fifaninanana dia tsara raha hoe mahafantatra momba ny Rosia, ny kolotsaina sy ny fiteny ny ankizy. Ie, ny zavatra ampianarana ny ankizy mazava ho azy aloha fa tsy maintsy ny alphabet voalohany indrindra, izany hoe ny fahaizana mamaky teny, ny fahaizana manoratra, eo ihany koa ny fahaizana miarahaba, manao présentation, fahaizana manisa, fahaizana ny kolotsaina sy ny toerana misy any Rosia. Zay angamba. Mora mandray ny fampianarana na dia manana fahasarotana kely ihany aza ny mpifaninana hoy ny mpampianatra an'ireo mpifaninana anio fiteny sy ny kolotsaina rosiana io.
fandraisan'ny ankizy an'le langue russe aloha zany ho an'reto mpifanina nreto manokana hitako hoe mora mandray anatra zareo raha hoazina amin'ny mpianatra teny rosiana rehetra. Hitako hoe manana fahasarotana foana ihany nefa zareo eo amin'ny soratra satria sarosarotra moa le izy efa raha malala kanefa raha hoazina tamin'ny cours farany dia efa hitako tena mivoatra be zareo. Dia ny sainy zareo tena mora mandray be andro so zay ny anatra chiffre tena vetivety kely dia hain zareo tsy anjery le izy. Tanterahana ny Ouzbekistan ny fifaninanana World Generation ho an'ity taona 2024 Hatramin'ny andian'ny faharoa amin'ny festival Mako ny mpikarakara ho an'ity taona 2024 ity raha nambarany mpikarakara ny hetsika androany. Hiavaka ary tsara kokoa amin'ny andian'ny voalohany ny hetsika amin'ity taona ity ary isy ny fanasana ireo mpanakanto sangany ao anatin'ny kolontsaina malagasy raha ny fanazavana hatrany. Ny 20 oktobra ka hatramin'ny voalohan'ny volana novambra moa no anaovana ny hetsika Antoamasina izay anasana ny rehetra raha ny fanazavana. Ho tanterahana ao Tomasina ny 20 oktobra ka hatramin'ny 2 novambra avy izao ny Makoa festival andian'ny faharoa ho an'ity taona 2024 ity raha ny fampahafantarana nataon'ny Denise mpikarakara ny hetsika. Ny azo resana mikasika ny Makoa festival dia raikitra ny 2e édition amin'ity taona ity. Manomboka amin'ny 29 octobre ny grand carnaval dia 30-31 1er novembre close ny Makoa festival. Dia ho an'ireo efa naheno ny première édition moa zany dia fety be io fety be ara kolotsaina dia mozika ny kolotsaina malagasy no tegna ibahan-toerana anatin'io fety io ao dia ny talenta malagasy. Hiavaka amin'ny andian'ny voalohany ity hetsika ity satria isy ny fanasana manokana andro andrareza ny kanto malagasy sangany raha ny fanazavana. Ny mampiavaka anazy angamba zany dia hoe honnêtement zay mivady tsy olona mpanao organisation na festival c'est la première fois tamin'igny zay no nanao etaetanay efa ela izy io. Dia ny mampiavaka anazy angamba dia ny nahazo leçon zay tamin'ny première édition fantatray hoe inona ny tsy ampy inona ny azo ampina inona ny hatsaraina dia ny expérience dia ny artiste ny andrarezina malagasy dia ho avy ao tompoko fa ny invité artiste ngeza tena farak'izay ngeza eto a Madagasikara zay mba hizaratra eky efa aminay koa antsehatra sy ambadiky ny sehatra dia ho avy ao. Sehatra iray ara-kolotsaina sy ara-javakanto anasongadinana ireo artista malagasy no tanjona ao anatin'ity hetsika ity ho ihany Denise. Tanjonay dia tsotra kely zay artista efa maromaro taona no anaovanay mozika dia ity zany expérience dia ity zany ny Makoa festival aminay dia plateforme anankiray ho an'ny mpanakanto malagasy satria aminay manokana ny plateforme dia tena antaona ny ela be zay vao nazo an'izany plateforme zany fa ankehitriny ny créenay le plateforme satria tsy voatery miandry plateforme n'olona fa afaka micréer dia tamatavy songaniko manokana feno talenta karahan'izany koa Madagasikara dia namboarnay le plateforme ampisongadignana ny artista malagasy. Isy ihany koa nefa ny fiara-miasa amin'ireo mpanakanto vahiny raha ny fanazavana hatrany. Fa zegny koa nefa tsy miteny hoe tsy hoisy hoe gasy daholo ny akatsiatra ao fa misy olona manodididina invité amin'ny outre-mer ho avy ao daholo. Misokatra amin'ny fiara-miasa rehetra moa ny Makoa festival raha ny fanazavana hatrany. Ho an'ny vaovao izao alina izao kosa miisa 200 ireo tranga fahaverezana olona manerana nosy ka mbola karohana ny 70 tamin'ireo hoy ny ministra délégué misahana ny gendarmerie. Enina kosa ny nodimandry izay misy vokatry ny sorona ny valifaty ary namontena ho ihany nambarany ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina, ny ministra délégué misahana ny gendarmerie, ny ministry ny foloalindahy ary ny ministry ny fitsarana moa no nanao ifanambarana io androany. Ka ndeha ary arahantsika izay fanambarana izay eo amin'ny sariny Leonardo Andriamparana sy Ezekia Hermanara. Raha ny tranga voaray tetỳ anivon'ny toerana fanaovana fanadihadiana dia nisy 200 ny fahaverezan'olona manerana ny nosy. Ny 5 tamin'izy ireo nefa niverina any an-tokantrano ary 70 kosa mbola karohina ary ny mampalahelo dia nisy 9 no maty. Tamin'ireo 9 dia misy
zay maty vokatry ny sorona izay natao. Nisy kosa niaran'ny valifaty ary nisy ny namony tena noho ny niaran'ny fanaingahana ihany koa sy ny vono sy ratra ny nina natao. Nisy ihany koa tamin'izy ireo nitsoka tao tokantrano izay misy 12 tamin'ity volana ity noho ny antony maro samihafa. Ohatra noho ny tandrefaka, noho ny disadisa izay nitranga teo tokantrano, ratsy hivina nitranga tany Ankatovorom-be sy teny amin'ny seranam-piarahaminina Ivato zay vao omaly noho ny seho. Tsara mariany ihany koa fefa nisy tranga toy izany tany aloha fa misy ny manaroatra amin'ny alalan'ny compte fake. Noho ireo antony ireo dia nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana nanangana ny centre opérationnel na ivitoerana fibaikona hiadina amin'ny fahaverezan'olona mampiaya sy ny alajaza ahitana ny hery fiarovana sy filaminana ary ireo ratsamangaka amin'ny ministera izay manohy ny fanotorana. Fa hisy valo soa lehibe omena ireo zay manome vaovao maropototra mahakasika ity raha ty ka ahafahana mahita ary manambotra ary manakatra ireo zay nahavita io eloka mamohetra eto amin'ny firenena io. Miantso ny vahoaka malagasy ny fitondram-panjakana ho tony ka hatoky ny fepetra rehetra zay apetraka entina hiadivana amin'izany. Itrao anatin'ny pejy-doka kosa indray ary sika izao. Ny mpanakanto chaîne no hitondra ny marika Beaufort zava-pisotro vokarin'ny orinasa Star manomboka izao. Nosafidiana manokana ity mpira ity noho ny fananany mpanaraka be dia be ao anatin'ny tambajotra tserasera sy ny fitovinivina miaraka amin'ny Beaufort ho ny tompon'andraikitra ao anatin'ny orinasa Star. Androany moa no nataony sy ny fifanaraha-piaramiasa teo amin'ny Beaufort sy ny orinasa Star ity. Ny antsiplian zay. Chaîne mpanakanto fantadaza manerana ny Madagasikara sy izao tontolo izao no ambassador ny Beaufort. Nosafidiana manokana ity mpanakanto ity noho ny lazany sy ny talentany ary ny vinany izay mitovy amin'ny orinasa Star ho ny tompon'andraikitra ao amin'ity orinasa ity. Chaîne moa zany efa fantatsika zany fa fantadaza na international zany na eto Madagasikara. Izy le côté entrepreneur sy le côté premium zany hoe communication en chaîne rehefa mijery dia mitovitovy vina amin'ny zavatra voizinay amin'ny Beaufort hoe misoane image tia manampy olona entrepreneur sy ny sisa sy ny zavatra efa vita noho ny reny hitatsika reny ny vona faraparany teo koa chaîne dia faly zay Beaufort ny antso anazy hoe mitovy ny vina andao hiara iasa tianay raha ohatra hoe hiaraka aminao ny marka Beaufort. Mpanakanto isan'ny be mpanaraka be ihany koa i chaîne ka izay koa no antony iray ny safidianana azy hoy ny nambarany Star Madagasikara. Zany eo ihany fa amin'izao koa efa misy ny tambajotra serasera dia chaîne koa anisan'ireo artista malagasy manana mpanaraka betsaka indrindra vao mamoaka hira tsy afaka ao am-bavany maro ary koa ny zavatra atao dia qualité mitovy any zao endrika Beaufort hitanareo zao. Vonina amin'io fiaraha-miasa io i chaîne hoy ny nambarany. Elaela tsy niona dia entsika zao hita amin'ity fiaraha-miasa mahafinaritra be ity. Tamin'ny fotoana niproposena an'ity fiaraha-miasa ity dia mazava azy moa tsy maintsy niavatra kely ana satria hoe tsy dia tegna anatin'ny olona mpisotro toaka ary tsy mpisotro toaka mihitsy moa zany fa kosa rehefa nazavaina tamiko ny zava-drehetra dia nandramako ny produit dia tapa-kevitra zany anoa dia eto moa zany za agnisan'ny hoe enikaja sy voninahitra amin'ny considération nareo hoe amin'ny zavatra manana niveau no iantsonareo anahako dia faly zany niara-dia aminareo amin'ity aventure anankiray ity. Androany moa no nanaovana nisy ny fifanarahana teo amin'ny mpanakanto chaîne sy ny Beaufort izay aharitra herintaona ary azo avaozina.
Niaraka amintsika amin'ity alina ity indray ny Aza Group izay miresaka mahakasika ny fampiofanana mombana diagnostikana fiara sy moto miaraba ny riry ary tonga soatra any eto anatin'ny fampalalam-baovao. Miaraba mihitsy dia miaraba ny mpijery rehetra ny tokantrano. Anboantsika azy toy ny mahazatra dia ny programa manaraka na mahakasika izay hoe fampiofanana diagnostika izay avy hatrany ary. Ny programa manaraka dia reto ary izy eo efa akaiky dia akaiky efa tongotra dia tongotra fa enohy tsara. Eto Antananarivo ao amin'ny SK ny tany menitsika no manao formation takony mahazatra amin'ny 31 juillet ary 1er août. Zay zany io. Moramanga ao amin'ny gazela kosa zay akany gazela amin'ny fahenina fa 7 fa 8 ny volana août. Any Majunga kosa zay ao amin'ny chambre de commerce ny 13, 14, 15 août. Tenaro ny formation dia 180 000 ariary daholo mitovy daholo zany ny frais de formation reo 180 000 ariary zany le izy. Mivarotra fa diagnostic izay ary atsony laharana reto rehefa ohatra anao ka te hoe te ifandray aminay 038 65 740 00 na ny 033 65 740 00. Tsy diony koa ny page Facebook Haza miataka kely groupe manao fisoratana anarana melo raha ohatra anao ka vonona am'izany fa isaky ny après-midi zany zay dia mandalova amin'ny SK fa ao zay dia mandray anareo ny après-midi any dia mavady ambany anao mitsofoka dia manontany olona hoe aiza hoaiza le formation ana diagnostika dia raisinay anao. Mahakasika an'izay indrindra mety hoe efa betsaka ny mahafantatra mety hoe zao ihany koa vao manaraka antsika inona tsara io diagnostikana fiara io riry misy fitaovana manokana ihany koa ve ampiasaina rehefa manao anazy. Ny antsoina hoe diagnostika elektronika dia fizahana ny marary amin'ny fiara elektronika na moto elektronika amin'ny alalan'ny fitaovana. Zay ny fanaovana azy. Le calculateur izay manome antsika ny information zany hoe karazana centrale d'information kely izy dia izy zany no migérer ny zava-rehetrarehetra ao anatiny ao système mana moteur, système ABS, système rehetrarehetra zava-rehetrarehetra na ny démarrage ao anatin'ny fiara. Dia io zany no antantsika resahantsika dia tsy resahana ohatra miresaka sotra fotsy manao ny tsotra zany fa mampiasa fitaovantsika dia ny fitaovana tena milay aloha amin'izao fotoana izao dia ilay interface de poche. Interface de poche zany miaraka amin'ny téléphone dia zavatra kely ohatratra izy dia miaraka ohatr'izao dia mandehandeha anao sy fantatra koa misy diagnostic amiko mandeha ohatran'izao hoe tonga tampotampoka eny diagnostic. Dia izy io zany tena hoe natokana ny olona rehetra mihitsy. Dia io fitaovana io varotanao aminay dia io fitaovana io misy garantie 3 mois dia io fitaovana io mahita ny zavatra rehetrarehetra mamafa erreur sy ny sisa ary io fitaovana io dia compatible amin'ny 99% ny fiara misy eto Madagasikara. Mandritra ny fampiofanana ihany ve nareo mivarotra ny fitaovana io sa afaka hoe miantso anareo manokana ihany koa raha hividy an'izay fitaovana izay? Afaka miantso koa, afaka miantso manokana misy ianao hoe hividy fitaovana be dia be manao an'izany na Facebook hoe tsy fantatra izy hoe niandra taiza fa tonga fotsiny izy tonga dia micommande hoe mba ameo an'ilay fitaovana zay dia omena anazy ny prix dia miresaka io dia vita izy tena mivarotra soma tsara mihitsy zay satria io fitaovana varotana io dia fitaovana ampiasaina io dia fitaovana performant tsara tena efa mety izy zany na esana na anaovanao diagnostika ao an-tranonao fotsiny ary ataonao hoe usage domestique na ataonao usage professionnel tena efa mety mihitsy io interface miaraka amin'ny téléphone Android izay varotanao aminay io. Mahakasika an'ilay fampiofanana indray ny verenantsika mety hoe olona ohatrany ao anavo no afaka manatrika ilay fampiofanana izay ny olona cible anareo zany manaraka ny fampiofanana ataonareo. Izy moa zany rehefa olona rehetrarehetra zany efa teneninay daholo satria mahazo tombony kely olona amin'ilay izy kosa ohatra zao hoe ny tompona fiara zao raha ohatra zao hoe atsona izy hoe andao mianatra satria nahoana satria izy mahazo tompony rehefa tonga ao izy tsy ambakain'ny olona tsony misy le olona miteny hoe simba ty pièce ty nefa tsy simba akory ianao nge afaka mijery pièce simba amin'ny alalan'ny diagnostic jerevana fotsiny performance ampianarinay nareo mikirakira électronique misy formation de base zany ny tombony zany aloha hoanina tompona fiara tsy very fotoana ianao tsy ambakain'ny olona ianao tsy very vola ianao satria manao diagnostic anankiray ohatra hoe 10 alina nefa raha ianao manao azy dia ividiananao mpijanjanako ao ny 10 alina any zao mbola izy daholo ny mécanicien koa zao atsonay mécanicien mantsy misy mécanicien tsy mbola mahay diagnostic dia reny mécanicien reny zany itsona misy hoe andao hianatra satria lasa mifidifidy fiara raha vao tsy mahay diagnostic zany na ianao lasa miantso diagnostic hafa ndray hoe andro ataovy diagnostic ty na tonga dia alefanao fotsiny client zany zavatra zany nefa raha ny tokony ho izy tokony hoe rehefa mécanicien ianao dia miditra aminao fiara na électronique na tsotra inona tokony ho hainao
tonga daholo migéren'izy rehetra ny olotsotra tsonay fotsiny satria izy tia de sady manampy CV ohatra hoe hitady karama chauffeur de teneny hoe za chauffeur mana permis ABC de FG HJKLM sady mahay diagnostic de mba manampinampy kely anatin'ny CV sy ny sisa iny sady tiany olona zany hoe mba tsy very mandeha zany rehefa miaraka aminao zany izy daholo na ankizy kely arany tena tsy mifidy niveau mihitsy zay fa raha ohatra hoe olona efa mahay ay fotsiny hoe mahay mikitika an'ilay téléphone satria téléphone Android ny tenesantsika zany ao anatin'le diagnostic de poche zay rehefa mahay mikirakira Android fotsiny ao zany téléphone de efa atsonay avokoa na lahy na vavy na kely na lehibe rehefa mahay an'izay de efa atsonay tsy mifidy niveau mihitsy zay fa andao hianatra vacances zao mpianatra alefasy miandry izy aloha 3 jours laka misy azo masa bosy reo ny 2 andro théorie ary ny fandro fatelo dia pratika. Mbola malalaka ve nefa ny tsena raha ohatra ka hoe atao asa fivelomana mihitsy io resaka diagnostic io ry amin'izao fotoana iainantsika izao. Eto Madagasikara dia 900 maherin'ny fiara. Raha mijoro ianao ka misy fiara 100 mandalo dia 900 amin'ireny efa mila diagnostic daholo. Zany hoe tena mandeha ny tsena. Eto koa moa zany manampitrotraka ny zava-misy eto Madagasikara zany hoe ny toetrandro izay tsika pays tropical zany hoe mivadibady ny toetrandro misy efeny zany amin'ny elektronika satria ohatra hoe avo be ny orana mangasika tampoka mandeha tsika lalana misy lavaka ohatra hoe de vovoka ny rano ny hafanana rehetrarehetra ny vadibadikeo zany de mety miteraka erreur kely anatina fiara zany zavatra zany nefa zany zavatra zany tokony vitanao rehetrarehetra de tena mety mihitsy io anaovana diagnostic satria be deaibe zao ny olona manao diagnostic am'izao fotoan'izao hoe 5 alina manao diagnostic anankiray tômobila tsotsotra raha ohatra izy hoe amin'le camion be sy ny sisa reny efa 5 alina sy rahetsy tena mety atao tsy hoe avadinazy fa tena asa mihitsy ary fa mila mianatra mianatra aminay fa tsy ana fa ny eo amintsika mantsy tonga de formation de base le izy tena hoe manompoka tena hoe manompoka any amin'ny base mihitsy tsika base-na mécanique base-na électronique ina natao hoe fiara ohatra sy ahoana ny karazany sisa ny sisa ina avy ireo pièces izay tokony ho fantatra rehefa anao diagnostic ny actionnaire ny ABS ny rehetra sy ny sisa ny sonde rehetra ianarisika daholo zany rehetra zany mpampianatra tsika expert. Mamaraparana sady sika fanentanana avy amin'ny riry andao ihany koa patsiahivina mety hoe zao ny volava manaraka ny fampiafana manaraka ataon'ny aza group. Indro ary izay indray avy tamin'ny aza group nandritra ny rotoana zay dia tsy nitsahatra mihitsy mitondra ny fampiofanana diagnostic électronique de base zany akateneko teo mengeny fototra mihitsy tsika zany hoe natokana ho an'ny olona rehetrarehetra ny daty dia ny 31 juillet ary ny voalohan'ny volana août ireo zany lakamisy zoma sabotsy lakamisy zoma eo amin'ny esika tamena dia manao théorie ary ny voalohan'ny volana août zany tsika sabotsy 1er août dia tsy manety volo akory hoe fetezana volo fa manao pratika isika any Amboramanga ao amin'ny Akany Gazela 6 7 8 août any Majunga chambre de commerce 13 14 15 août telandro mitovy daholo reo formation ny sarany fampiafana 180 000 ariary de miampy droit d'inscription kely izy io mivarotra après diagnostic izay ny laharana 038 65 740 00 033 65 740 00 c'est d'une page haza groupe misy roa anarana meloa tongava rehefa après-midi ao amin'ny ska aty vavady amany aty amin'ny fidisona aty amin'ny piscine manontany vavady nareo aiza le misoratra anarana de omely le olona nareo zahay. Tapitra sady ny fotoanantsika ankasitrahany riria ny vahiny teto amin'ny fampalalam-baovao. Dans votre établissement, chaque détail compte.
vavy ankasitrahako ianao tsy saraka taminay hatramin'ny farany aorianan'izao fampahalalam-baovao izao moa mbola misy ny fandarana manokana izay iarahantsika ka anasako anao hatrany any anaraka izany ny fampahalalam-baovao kosa manome fotoananao raha mipitso toy izao indray veloma tompoko